Mandalo eto Madagasikara i Jean-Yves Le Drian, minisitra ho an'ny Eoropa sy ny raharaham-bahiny frantsay, ny 20 ka hatramin'ny 1 febroary. Noraisin'ny filoha Andry Rajoelina izy ny atoandro ny alakamisy ity, ary ao na amin'ny be ny tanàna n'Antananarivo naina Andriatsitohaina kosa ny ampitso. Manao antsoavy ny mponina any Atsimon'ny Nosy izay tandindomin'ny hanoanana mahery vaika amin'izao fotoana izao. Nohon'ny tsy fisian'ny orana dia simba ny ahitany avokoa ny fambolena any an-toerana ary mahatsikelikely ihany koa ny biby fiompy. Ritra araka izany ny renirano ka miteraka tsy fisian'ny rano fisotro. Vidiana lafo tokoa ny rano any an-toerana amin'izao fotoana izao ary tsy andaniny miakatra ihany koa ny vidin'entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro na PPN. Manoloana izany zava-misy izany dia andatsaka orana tsy voajanahary ny fanjakana mba hanalefahana ny haintany sy ny tsy fisian'ny rano. Ao ihany koa ny fizarana rano amin'ny alalan'ny siniben-drano any amin'ny faritra izay tena iaran'izany toy an'i Betioka, Amboasary Atsimo, Ambovobe ary Bekily. Nanambara i Soloera Zafindrakoto, mpampanoha lalàna lehibe eo anivon'ny pôle anti-corruption, fa tsy manakana ireo dokotera miasa ao amin'ny morgue ao amin'ny hôpitaly HGRA anao ny andraiky ny fanaovana instruction judiciaire azy ireo. Nanazava ny tena ny fa ny doyen des juges atao amin'ny PAC no namoaka io didy io. No mariny fa tsy misy fanakanana ny mpiasa amin'ny fanaovan'ny asa ny velively ny didina avoaka. Raha araky ny nolazain'ny mpampanoha lalàna lehibe hatrany dia tsy maintsy mandalo indray mandeha isam-bolana any amin'ny Braon Polisim-pirenena na ny Gendarmerie na any amin'ny tribonaly ireo olona anaovana instruction judiciaire ireo.